Efa miomana hiatrika ny fotoam-pahavaratra ny fitondram-panjakana nandritra ny fivorian'ny Praiministra sy ny Ministera ny asa vaventy ho malalatsinainy dia tapaka fahoraisina ny fepetra mba hanafarana aingana ireo singana pont modulaire mba hiatrihana ireo mety ho fahatapahan-dalana mandritra izany vanim-potoana izany. Nodiniana ihany koa ny efa tokony hanomboana ny asa fanadihadiana mahakasika ny fametrahana tetezana vaovao anoloana ny tetezana roa tapaka eo Ifasy sy Mahavavy amin'ny lalam-pirenena fahaenina vokatry ny rivo-doza Gamane. Eo ampiandrasana izany dia nanafatra ny Praiministra ny ametrahana baka fiampitana eo amin'ireo renirano ireo alohan'ny faran'ny volana Novambra. Nodiniana nandritra ny fivoriana ihany koa ny mahakasika ireo tetikasa lehibe eto amin'ny firenena. Anisan'izany ny fanamboarana ny lalambe mikodana, ny flyover Maki, ny flyover Anosato, ny voie rapide makany Tanamasoandro, ny lalana miditra ao Fiafiramanga sy Ambohimiarina ary ny avenue principale ao Tanamasoandro. Voaresaka tamin'izany ny sakana rehetra misy amin'izao fotoana izao mahakasika azy ireo ary nomena ireo toromarika mba hanafainganana ny fanombohan'ny asa. Foana avokoa ireo fangatahana tany-panjakana natao talohan'ny faha 1 Desambra 2024 raha nambaran'ny avy ao anivon'ny Ministeran'ny Fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana tany raha toka tsy mbola nahazo fanapahan-kevitra avy amin'ny fanjakana. Manana iray volana ireo mpangataka ny tany hamerenana ny dingana fangatahana izay ahafahany mbola maneho ny fahalinany raha toka tia notohizana ny fangatahany. Tsy voakasiky ny fanafoanana fahobe ny fangatahana tany efa voajary sy tany efa nanaovana fambolena. Misokatra hatrany ny fanaovana karatany eny anivon'ny birao ifotony ho amin'ny fananantany ho an'ireo izay efa manana zo fitompona ka mampiasa ny tany sy mamboly eo aminy hoy ny ministera. Nahitam-bokatra 7 taona isan-kekitara ny andrana fambolem-bary safiotra tao Mahitsy. Hitarina any Amorondava amin'ny velaran-tany 2,000 hekitara izany fambolena izany. Ny tanjona dia ny amerenana ny Madagasikara ho sopotry ny faritry ny ranomasimbe Indiana sy Afrika raha ny nambaran'ny fiadidinan'ny Repoblika. Isaraka izany ny fanapariahana sy ny fampitomboana ny fambolena vary safiotra manerana nosy. Nisy ny fifanaovan-tsony drafy mpipanaraha-piaramiasa teo amin'ny orinasa sinoa sy ny gouvernemanta malagasy ho fampiroboroboana ny fambolena sy famokarana masomboly vary safiotra eto Madagasikara. Tafiditra indrindra tamin'ny fitsidihan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tany Sinina sy ny fiatrihana ny fionana an-tampony momba ny fiaramiasa eo amin'ny Sinina sy Afrika izany. Malaka ny tontolon'ny zavakanto malagasy nodimandry androany maraina ifanaiky Rasolo Mahatratra sangany amin'ny fitendrena gitara beso noho ny arety nivona azo azy. Nivoaka avy amin'ny hopitaly izy izao nindosiny fahafatesana izao hoy ny vadiny. Vao avy nankalaza ny faha 17 taona ny akarany an-tsehatra moa ifanaiky tamin'ny alalan'ny seho Jazz Festival izay nokarakaraina ny 9 Septambra teo ka nanamarika ny famoahana ny rakikirany vaovao, mpamorikira sy mpandrindra ary koa mpikambana ao amin'ny tarika Solomiraly ifanaiky. Namela vakoka miavaka izy tamin'ny rakikirany sy ny talentany amin'ny fiangaliana jazz miteny. Fantatra izao fa mety hisy mpilalao vaovao hanamafy ny Barea amin'ny volana Oktobra mandritra ny lalao fifanitsanana amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny Afrika raha nambaran'ny Romuald Roro Rakotondrabe. Mpilalao efa nandrasan'ny mpitikitra malagasy efa ela io avy io saingy mbola tsy nolazain'i Roro hatreto ny anarany. Vita omaly ireo andro roa voalohany tamin'ity fifanitsanana ity. Isa iray no azon'ny Madagasikara taorian'ny adsahala iray no ray nataony tamin'ny Comore omaly alina. Isa afana mitazona aina ao anatin'ny fifanitsanana. Manana isa iray tahaka izay ihany koa i Gambia taorian'ny andro roa voalohany ary mizara amin'izy ireo ny laharana roa farany. Manana isa roa i Comore ary Tunisie no mitarika eo amin'ny sokajy A izay manana isa 4.